kickboxing izay no entintsika manaraka kosa indray dia natateraka ny fifaninanany zareo teny avaradrano tamin'ity farany herinandro ity. Nataony asabotsy tao amin'ny fofikiriakady kely ny fiadinany tompon-daka ny section avaradrano taranja kickboxing ny totaly 320 ny katrokady tamin'izany nandraisana klioba 5 ao avaradrano anjara. Ankoatran'ny medaly dia notolorana sertifika ihany koa ireo rehetra nivoaka ho mpandresy tamin'ity fifaninanana ity. Tantaratra tamin'ireto katrokady ireto fa samy ambony avokoa ny faiza manao ny mpiangaly kickboxing ao amin'ity section avaradrano ity. Nanamafy izany rahateo Andriamatoa Andrianarivao Sitraka filohan'ity section ity raha mampatsiahy ny amboara risam-pirenena maro efa norumbany pikatroka avao aminy. Ity filoha section avaradrano ity izay nanambara ny fametram-pialany nandritra ity fiadinan'ny tompon-daka ho an'ny section tantanany ity. Le fametram-pialana efa ela ny eritreretana azy hoe efa misy fotoana angambany hoe hatreto tokony hijanona satria ny fitantanana dia mba mila miovaova koa fitantanana natsarana zavatra satria mety misy olona manana eritreritra sy manana vina tsara noho ny tena afaka mitantana amin'ny section avaradrano tsaratsara kokoa noho ny nataoko satria amin'ny fahatsapako sy amin'ny fahafantarako hatreo ny fietran'ny vitako. Miroborobo tokoa ny taranja kickboxing raha ho an'ny distrikana avaradrano. Manaprofo izany ny fahatongavan'ny mpijery marobe nandritra n'ity fiadinan'ny tompon-daka ity sy ny abetsahan'ny mpanohana ihany koa. Ny vaovao ihany koa tompolasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma mandram-piona ho amin'ny heriny eto izao isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany manome fotoananao indray amin'ny heriny eto izao indray azadino fa misy ny fandarana vaovao no man'ny fandarana mahery ho anao iresahana momba ny baolina kitra manokana isaky ny zoma alina foot challenge zay totosain'ny namana azakinora kotomanana amin'ny tsika ka dia mahazo toa manaraka izany isaky ny zoma amin'ny 7 ora alina dia izay no mahazakazona roa sary tamin'ity ariva ity fa dia mametraka ny veloma ho mandram-piona.